Dia faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka ny fandaharana sehon'ny herinandro amin'ity androany ity. Betsaka nareo nefa nandefa afatra nandefa MP tao amin'ny pejin'ny MBS hoe tsara ilay fandaharana ovy zany afaka mivahiny amin'ny fandaharana mbola hojerevantsika miandalana eto fa isy fotoana andraisana anareo vahiny fa izao aloha tsika dia ampafantatra tsika rehetrarehetra hoe aiza ny hetsika tokony vonjyntsika amin'ny faran'ny herinandro na amin'ny herinandro. Eto dia tiako ihany koa ny manamarika zao amin'izao hitantsika izao fa mitabataba mahorakoraka ety anositsika amin'izao ao anatin'ny fanahany fandaharana mihitsy ilay hoe mitabataba hitanareo zany tsy le midy ao an-trano dia eo dia mangingina efa mijery ny sehon'ny herinandro tsika dia mahita ambiance sahady. Tsy ampiandrelana ireo fa tonga dia ho ampahafantariko hoe aiza ny seho hoarahana amin'ity herinandro ity sy amin'ny herinandro dahoary. Ny hetsika ampahafantarina anareo voalohany dia tsy izy zany fa Ina sy Mahery izay anao cabaret amin'ny zoma ho avy izao zoma 22 février à 21h. Satria ma tsy misy ny olona zao manontany hoe amin'ny sivy amin'ny firy 21h amin'ny sivy ora alina ao amin'ny Piment Café. Ny vidim-pidirana dia 15 000 ariary na 10,000 sy ray alina ariary. Avery koa ary Ina sy Mahery amin'ny zoma 22 février manomboka amin'ny 7 ora alina ao amin'ny Piment Café ny fidirana 15 000 ariary na 10,000 sy ray alina ariary. Kade matoky yanao tsirire faiza witsilo anao tsy ove teniza zao sanao anampatra Ary ny hetsika ampahafantarina antsika manaraka indray dia mbola amin'ny zoma faharoa amin'ny 20 ny volana febroary io ihany dia misy cabaret anankiray mitondra ny lohateny hoe cabaret tsy misy malemy izay misy moa ny lohatenin'ilay cabaret iarahantsika amin'ny Jazz MMC izay ho atao ao amin'ny Le Glacier Analakely. Ny vidim-pidirana kosa dia ray alina ariary. Avery koa Jazz MMC cabaret ao amin'ny Le Glacier Analakely manomboka amin'ny 4 ora alina. Ulam jotina enova nova masova sova fenga jofana enova nova nila mangova azakirnefa wasonora tadiano anzara yusimlefa famila eska avano la mitska no sota vela fara azam yundke la luata la mitska no sota vela fara azam yundke la luata kitande matono bua fenga zot karatalua. Ary mbola amin'ny zoma 22 février io ihany dia anaraka an'izay hoe grand maître Tianjamy zany tsika ela tsy naindragesana zany anaran'izany fa io izy anao cabaret ao amin'ny Bonarabe 67 hectares manomboka amin'ny 4 ora alina. Vidim-pidirana kosa dia ray alina ariary. Dia avery koa ihany le grand maître Tianjamy ao amin'ny Bonarabe 67 hectares amin'ny zoma faharoa amin'ny 20 ny volana febroary ho avy izao amin'ny zoma ihany io manomboka amin'ny 4 ora alina ray alina ariary. Irasa bolga aminasa o alanao ye warune ambe ambanja Irasa bolga aminasa o alanao ye warune. Dia mbola amin'ny zoma 22 février io ihany mbola amin'ny zoma ihany betsabetsaka ny amin'ny zoma dia ahitantsika ny fandrama tarika fandrama izay anao cabaret ao amin'ny Jaws Pub eny Ambohipo amin'ny 4 ora alina manomboka amin'ny fety vidim-pidirana ray alina ariary ihany. Betsabetsaka io amin'ny zoma io anjarantsika misafidy. Cheze
dia ny hetsika manaraka ihany amin'ny azoma io ihany 22 février fa ity indray mitoraka ity kosa dia tsy amin'ny alina izy fa amin'ny atoandro misy fampisehoana dia ho antsika rehetra makafy dia rehetra zany dia misy fampisehoana dia ao amin'ny CMD Lac Analakely manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ny vidim-pidirana tsy misy vidim-pidirana fa mijery fotsiny tsika zany hoe gratuit izy io avery koa amin'ny 2 ao amin'ny CMD Lac amin'ny zoma 22 février manomboka amin'ny 2 tsy misy vidim-pidirana fampisehoana dia noho ny fivoahan'ny album faharoan'ny Farakely dia anatanteraka karazana séance de dédicace izy fihaonana amin'ny mpankafy zany raha ny marimarina kokoa no ivoahan'ilay album amin'ny fomba official. I Farakely amoaka an'izany album zany ny sabotsy 13 févroary zany hoe amin'ny sabotsy 23 février izy ity manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 hariva zany hoe manana fotoana lava be mihitsy ho antsika ohatra hoe mbola manao zavatra ny maraina afaka tongotsika zany ohatra amin'ny 1 fa amin'ny 10 izy manomboka dia fa ao Farakely miandrantsika misy showcase kely ao misy séance na dédicace kely ao misy cover kely ao misy dindinika ao misy dédicace ohatra anao sivy kely le album ary ny tena zava-dehibe amin'izy dia ivoaka amin'io ny album faharoa an'ny Farakely ao Analakely ao amin'ny 26 Analakely zany hoe ao amin'ny Caribotel ihany fa Caribotel 26 amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 hariva mahana fotoana lava be tsika atongavanao mahana fotoantsika zany amin'ny sabotsy 23 février ny vidim-pidirana tsy misy vidim-pidirana fa tonga fotsiny tsika dia mividy album na ianao na izy lavitra tena bangalotra raha ny ray aminareo no tsy any lako na ianao na izy lavitra tena bangalotra raha ny ray aminareo no tsy any lako zany namana tiako panafo safoay araka ny maseho ny herinandro azy ity dia tsy voatery hoe seho ny herinandro eto Antananarivo renivohitra irery ihany fa nainy amin'ny faritra dia ho tantaraina eto aminareo eto tsika dia tantara zavatra hitranga any Tuléar zany hoe misy hetsika izay ho tanterahan'ny atsy mozika izay mihitsy atsy mozika amin'ny sabotsy 17 volana febroary manomboka amin'ny 7 hariva ao amin'ny Vakokar trano any Tuléar manomboka amin'ny 7 ora hariva. Ny hetsika manaraka dia miavaka kely satria ny anaran'ny hetsika dia hoe hetsika ho fanampiana any Avidina zany hoe asa soa zany izy io zany hoe itsika rehetra handray anjara ho tonga any dia handray anjara amin'izany asa soa zany satria misy hetsika ho fanampiana any Avidina izay tojo tsy fahasalamana amin'ny zao fotoana zao amin'ny sabotsy 13 févroary manomboka amin'ny 4 ora alina ao amin'ny Artgo Talatamaty misy mpanakanto tohatry ny Gottlieb ho avy ao Jimmy Bezaoto ho avy ao ry Yars Band ho avy ao artiste surprise ho avy ao ihany koa zany hoe mahana fotoantsika sady asa soa ny vidim-pidirana dia 10,000 sy R1 na 15,000 ariary amin'ny sabotsy 23 février manomboka amin'ny 4 ora alina. Ary efa fahazarantsika moa eto Antananarivo foana no tantaraina fa amin'ity indray zao dia any Fianaratsoa ny fifaninana nasionaly Vaksova Slam Tononkalo izay dingana famarahana amin'io amin'ny sabotsy 17 ny volana febroary ao amin'ny Alliance Française Fianaratsoa ny vidim-pidirana tsy misy vidim-pidirana fa miditra fotsiny. Araka ny teneniko teo hoe tsy voatery eto Antananarivo renivohitra ihany ny hetsika horesahana aminareo fa ny tindray mitoraka ity zao dia cabaret izay ho tanterahana any Majunga any Mahajanga grande soirée fahasambarana zay mihitsy lohatenin'ny hetsika satria rahantsika amin'ny Jolisia amin'ny sabotsy 17 volana febroary zany hoe amin'ny sabotsy io manomboka amin'ny 7 ora alina ao amin'ny Night Club Shakira. Ny vidim-pidirana kosa dia 10,000 ariary.
sady tiany be tsy nataony karazanakolo hafa fa milina rana terany zaka jiaby amle misy mpanakanto malagasy zay anatanteraka etsika any ivelany ohatran'ity zao dia any La Réunion dia misy fiaonana zay moa izy fiaona satria évangélika ilay izy iarahantsika amin'ny Antatina sy Joseph Daf amin'ny samedi 23 amin'ny sabotsy 23 ihany io manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny salle fanal Cité des Anges. Ny vidim-pidirana kosa dia 25 € izy raha ho an'ny tsotra, raha ohatra VIP ilay izy dia 35 €. Ary dia mbola andeha lavitra ihany antsika satria ho any Paris mihitsy hiaraka amin'ny Njakatiana zay anatanteraka fampisehoana amin'ny sabotsy 7 amby 20 ny volana febroary, mbola amin'ny sabotsy indray zany any Paris ao amin'ny Le Village Paris, zany hoe miaraka amin'ny DJ Diny zao no manakosika kapila mangira, zany hoe DJ zany DJ Diny niaraka anafana ny etsika hiaraka amin'ny Njakatiana. Ny vidim-pidirana kosa dia raha ohatra ka izao nareo dia efa mamandry atoerana dia 25 €, raha ohatra kosa ka tamin'ny hoe amin'ny andro mihitsy vao hividin'ny tapakila dia 30 €. Io zany mahana fotoana zany tsika ho antsika malagasy na zay namantsika malagasy rehetra any Frantsa any Paris amin'izao fotoana zao dia teneny fa ho avy Njakatiana amin'ny sabotsy 7 amby 20 ny volana febroary ao amin'ny Le Village Paris. Mbola hijanona foana any ara Frantsa tsika amin'izao fotoana izao satria dia tsy ao Paris intsony fa any Annemasse zay rahantsika amin'ny Tarika Stéphanie amin'ny sabotsy 7 amby 20 ny volana febroary any. Amin'ny sabotsy io ny vidim-pidirana dia 25 €. Efa kopy zany tsika fa 25 € foana ny fidirana rehefa misy etsika any ivelany. Ary fankalazana ny fahatelompolo taonany Ranindrina Ramamonjy dia anatanteraka etsika ho fankalazana izany izy amin'ny alahady fa 4 amby 20 ny volana febroary manomboka amin'ny 3 ora ao amin'ny FJKM Christy Feizour. Tsy misy ny vidim-pidirana fa ny rakitra no tatazana. Ary ny etsika ampahafantarana nareo farany dia amin'ny alahady 24 février zany hoe amin'ny lahady manomboka amin'ny 2 ora sasany dia isy chorale ao amin'ny FJKM Ambatomena iarahantsika amin'ny Singers of Jesus sy ny chorale Ambatomena.
tapitra ny fandarantsika amin'ny herin'ny androany indray tonga eto aminareo mampafantatra hoe aiza ny hetsika tokony ho ale averiko foana anareo ny safidy hoe aiza no ale fa za dia mampafantatra anareo fotsiny zay dia mandeha amin'ny page ny Facebook ny MBS ty fandarana ty dia aza misalasala mihitsy mizarazara zay tapitra ny fandarana veloma daholo veloma